Votre blague du jour sur Journal 261. Salama daholo tsika e sefrija ihany no manome sary a. Androany tsika dia resaka kely zavatra mahasoa izara resaka kely sefrija, tsy blague indray ty fa mba masotra kely indray tsika androany aloha. Ho an'ny malagasy indrindra fa ny tanora malagasy maro be ary mirongatra be zao ny tanora mitady asa, tanora tsisy asa, tanora mitady vola, de mitady etseroa manoratra any amin'ireo zoky na ny ivelany na ho ana Madagasikara hoe mba ameo an'izao afaka manampy anao an'izao ve anao zao tonga de teneniko aty am-boalohany ray tompoko. Mety pitapi zao ny zapy an'ity vidéo ty satria eritseritsy zareo hoe zay tsy jery an'izany vidéo zany raha tsy ame volanay kory ny sefrija, raha tsy ame postanay kory ny sefrija, zay ty jery an'io. De iny aloha le voalohany indrindra tonga de hoy zay hoe erreur de débutant. Erreur de débutant nataonareo satria nahoana? Miteny anao hoe vola ny tonga de ilainay, andao ary fa ameko vola ianao, ino ny 25 na ino 50 000 anao, inona ny alevanao iny vola iny hozy ka zay ary sefrija tsy maintsy misakafo isan'andro a. Ok, raha pitsongano anao ty sakafo, raha afaka pitsongano anao ty sakafo. Voalohany indrindra ianao mety teny amiko hoe ka zay nge tsy akana aminao tsony raha pitsoko any amin'olona hafa ndray e. Tsy olana amiko na me volanao, fa inona mitsanga aminao? Mandritry ny fiainanao zany ianao de aka vola aman'olona ohatr'izay foana. Mety ahazo anao, oui. Mety azo ianao ka ianao le mahazo iny ianao zany mahay miketrika, mahay mandresy lahatr'olona moa anazo amin'iny vola iny. De hoy zay mantsy anao hoe maninona rehefa mahay misaina ohatr'izay de ketrihana le saina ohatr'iny ohatrany davana asa. Tsotra kelikely zany ianao mahay matoa zany ame volanao voaresy lahatra taminao de nomeko vola ianao. Ka raha manana an'iny kapasité mandresy lahatra iny ianao ahoana ny tezanao mandresy lahatra na tompona société? Fa ianao zany de hoe zay tsy maintsy mena vola e, zay koa tsy anao asa raha tsy atolotra anay mihitsy io asa io hoe misy asa hoana re tsy mila diplôme. Oreto tsy voatery foana hoe ohatr'izay ny lalana itondrana an'ity fiainana ity, fa matetika tsika zay mahataraiky tsika mitady lalana tsotra kely foana. Tsika zany mbola lalatsarotra misy lavaka hoe tsy miditra ao hoe aleo tsika mijanona ety ihany fa mbola sady io lalana io. Zay foana fomba fisainantsika fa tsy zay efa lisy fa ohatrany hoe andao sahy miroboka. Itenanareo ka zay nge sefrija le vola anaovana an'le foana hoentina ianarana mihitsy ny tsisy e. De ahoana zany ny afahana hianatra allemand na hianatra français nefa zay mba te hianatra ohatra anareo koa. De hoy zao hoe tsy voatery manam-bola ianao aloha vo afaka hoe anao zavatra anankiray. Inona ny voalohany solution atoroko voalohany de hoe mahaiza mifandray aman'olona, manana relation. Rehefa tsy vitanao manao an'le kolazy misy olona eo mety hoe tsy hoe ame kolazy anao akoriny. Fa raha andreseny dahatra anao, raha andresy lahatra anay ianao hoe tokony mba ampianao ny kolazy sefrija, manova zavatra aloha anao hoe hitako hoe tena mifofotra koa ty siby ty zany mifofotra koa ty banky ty zany ohatra mampalahelo ty raha ohatra hoe tsisy anosika. Raha tsy manao zavatra anao tsisy anao zavatra anao koa ao. Amin'ny fomba ahoana moa nanomezan'olona vola anao 3 millions 4 millions nefa vola iny sasarany sany ary nefa ianao omena anazy zany tsy nanao inona akory nandray an'iny fa hoe tonga de nagataka de nomena fotsiny. Na hoe nomeko asa ianao io, nomeko asa tao ampiasana ianao petraka eo ambony latabatra eo amin'ny bureau am'zay anao tsisy zavatra hainao na ny a sy ny b sy ny c. De inona mitanga? Zany mianatra amin'ny sefo koa ianao koa nefa mety vola ka rapiso de rapitso any de anao ohatr'izay foana ve anao an'izay foana de tsisy zavatra fiainana milamina. Ka zay mahatonga ana voantanin'olona fanampiana manampy anareo foana ako miteny anareo hoe ay ohatra ty fa de nama tsy inona ny anapik'olona le ahoana mandeha ty Allemagne. Raha miresaka ina tsy niteny hoe za mihitsy napiditra anareo ampiasana fa hoy zao hoe ty le lalana mianara aloha allemand zao azo ny diplôme farafaratsiny B1 ao amin'ny CGM ihany efa lalana efa atoroko anareo lalana mahitsy hoe io no nataoko, io no nandehanako. Inona nataonareo navalinareo anahy? Ka le vola tsy anaranao mihitsy sefrija ny tsisy. Za mihitsy ka nendasanareo ame volanareo inaranareo aveo anao vizahanareo hitady contrat anareo aty zay hoe tsisy olona anao an'izany kosa na de sosiary mety tsy anao an'izany tena marina zany. De aveo nareo tezitra hoe tsisy manampy mihitsy le olona any andafy sotry zany fa nefa efa omena anareo daholo ny renseignement. Za nge tompoko nakakia tsy nandondona olona ny angavy olona hoe eo rangalo mavaly eo rangalo mba ataovy ty sy ananiny ty mety nanao an'izany any indray. Fa rehefa hitako tsy mambola anahy le olona de tsy andran'iny olona iny foana maraina sy hariva taona de enjehako amin'ny message ny olona iny na iny olona iny rehefa mitsoka anany tsika indray ty mandeha message de anka fanampiana ohatry zao. Raha tsy ny sasarako no nandanako aty de nanomeko fotsiny koa nareo satria nahazo fotsiny fa za kosa ve niaritra amin'ny mafy olona rehetra hoe niaritra amin'ny mafy de anao zany tonga sanatra fa hoahy fotsiny tonga de hoe iny ary azo atao zany fianao koa no verin'izany rehefa tonga aty aveo. Tsy resaka fandandana aty andafy any le izy
fa ao Madagasikara ary be ny zavatra afaka atao nareo miteny hoe tsy sisy fika io mahafantatra olona be namana tovy fotoana aminay fa karama tena mbola boby noho ny zavatra karama rehetra mandeha aty zareo any ianao anjara mitsiriritsy am'izay tena miketsika n'olona mahay le olona zay tsy voatery diplôma foana ny tavoana ny fiainana tsako miteny an'izany jereo reo amin'ny politika reo ngareo manana diplôma daholo ngareo lasa député sy lasa eo ministre reo non reo inona ny fanafodin'ireo mahay miresaka reo mahay mi-influencer olona reo miketsika izy de tafiditra fenao sady tsy resaka man'olona ianao tsy ampiseho zavatra man'olona tsy andresy lahatra man'olona fa tonga de fotsiny meo anaty poste ity meo anaty zavatra izy anapiditra anao am'izany ka zay ny teneniko voalohany hoe mahaizy ianao mahay mitondra tena aloha voalohany indrindra mahaizy ianao manao exemple amin'ny fiarahamonina mahaizy ianao manao gentil aman'olona mahaizy ianao manampy olona fa rehefa hitan'olona daholo ny ataonao reny de iny am'izay olona vonana ampy anao inona le tena projet anao ty ndao anao ampiny na le olona ary tia hanosika anao satria ary tia ray asa aminao avy satria hitany hoe olona atokisany ianao de zay ny teneniko anareo na mpanasa lamy ianao na inona tia hiova zavatra vaovao manao zavatra tsara eo mason'ny mpampiasy ampiny mpampiasa tsy voateraka vola foana fa mamody manao zavatra tena hoe andao fa sasako ny fiaranao andao fa teliko mianatra ny zanakao tsisy mila vola fa ve le mpampiasa iny mety tena hiteny hoe tena ty piasantsika ty koa tena mba mitsara sao de mba tsara proposena ny ty ary izy de zay le tiako atongavana reto hoe afaka manampy ny olona rehetra sefriza koa afaka manampy fa za kosa tompoko raha mba mitena anao ty le lalana ataovy de ve miverena ty anao fa pioko indray metapo manaraka de zay atao fa tsy vao mitena anao de aya sefrizaka zany afaka manampy fa ndao mihitsy asiana alohan'ny friatsika sotry zao non na tsisy vola ianao na senke tsisy vola sefriza zay le problème afaka mahita vola ianao raha manana relation ianao maiza mamorona relation maiza mandresy fon'olona anankiray na maiza mampiseho zavatra amin'olona anankiray fa sy tonga de hoe tolorana fotsiny manaraka eto izala zavatra kely koa ho an'ny tanora na tsy ho an'ny tanora rehetra fa n'olona rehetra maiza manao serasera ohatra manao investissement ty indray investissement resaka volamena zay resahako eto androany aloha satria sefriza de miara-miasa amin'ny antsa esity ao amin'ny box 209 be orilika inona moa nataony antsa izy dia makany Dubai mihitsy izy maka volamena vidy volamena izy de aveo afaka manaraka ny live ntsika efa iomeko ambony io ny pejiny de manao live foana izy matetika isan-kerinandro izy makany andafy any manambola ny olona miketrika ny olona de afaka micommande ianao inona amin'ny avantage ny volamena reto dia mitombo foana ny valeur arakaraka ny taona itombon'ny taona vao miakatra ny valeur mahasotra ny tiakanjo anaovako ty mety rapiso ty de rovotra tsy sisy levana an'ty tso amin'ny volamena grama ray amin'ny volamena re tompoko anatin'ny 5 taona efa mety miakatra 20 euro eritrereto fotsiny zay anatin'ny 10 taona zany izy efa ohatrinona afaka midinao an'izay izy avy eo afaka minao ny zafy kely kosa ny zafin-doalika sy ny sisa za hoe vidy roa efatsa eo mihitsy de meo koa ny zana zafy kely koa ny ambany any am'izay mba hoe ay ve raha nisy an'izany raha sefridzary rehefa maty any anarina any samy manana ny heritseriny io afaka atao firavaka tsara kosa izy tonga de mibikabika tsara mihitsy manjeranjelatra mihitsy de arao ny pejiny marecommande izy fa tsy volamena rehetra ngena ataony eo jereo pejiny eo mivarotra kiraro mbehivavy koa izy tonga de le luxe mihitsy anao ka zay teneniko hoe vola koa zay mba hoentina iaina koa fa tsy hoe hoentina hiasa foana de hoe niasa fotsiny rapiso fa mba santatra ny zavatra tianao ianao afatra kely ava ty amin'ny sefriza fotsiny iny androany iny samy mandray samy mijery ny tandrifiny moa zany fa sefriza toujours présent foana sefriza tsy miova milaiky koa nanao raha tsy miova sefriza mameny sary tao tompoko. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.